Coucou les loulous, tonga sondry ato anatin'ny page amin'ora gasy misaotra antsika hatrany manaraka betsakantsika namaly hoe lina amin'ilay fikarakarana gel douche fait maison dia ndao ary rehefa ny zavatra ilaina rehefa hikarakarana gel douche fait maison isika savony anankiroa io ny fototra iangana glycérine roan'ny sotro lehibe mahamandana ny hoditra io sady mahatonga n'io savony io hitsiranoka rehefa avy eo azahoantsika an'ilay gel dipoavatra eran'ny sotro lehibe mahery kely ny antony dia izy io manadio ny masoko-hoditra sy manala ny microbe ary ny bakteria amin'ny hoditra huile d'olive roa sotro lehibe mahatanora sy mahamandana ny hoditra izy io amin'ny mabe vitamine zinc ny ronono dia manadio hatrany anatin'ny hoditra any izy sady miaro ny hoditra tsy hoantotra vetivety ny ataontsika voalohany ary dia maka baolina dia rapena ao anatin'io baolina io ilay savony anankiroa rehefa izay dia ataingintsika eo ambony afo ilay savony rapentsika teo rehefa manomboka mafana ilay izy dia afaka araraka ao amin'izay ny ronono fefany izany hoe tsy tonga dia alefa daholo izy rehetra fa ny atsasany izany no alefanao aloha dia avelanao hiketriketrika hitsonika eo indray rehefa mitsonitsonika tsara iny izy dia alefanao indray ilay ambon'ilay ronono rehefa hitanao manomboka ridritra izy dia afaka mandraraka an'ilay glycérine eo amin'ny roa sotro lehibe eo ianao afaka ataonao betsaka kokoa raha ohatra tianao mbola ho mandina kokoa ny hoditra ao izany rehefa mampiasa an'ity gel douche ity rehefa mifangaro tsara izy dia alefanao indray ny dipoavatra eran'ny sotro lehibe mahery kely eo ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia ilay huile d'olive eo amin'ny roa sotro lehibe eo rehefa vita izay dia avelanao makaina kely mangatsiaka tsara eo ilay gel douche-tsika alohan'ny ampidirana azy ao anatin'ilay fasiana azy na ilay récipient izany teo amin'ny 10 minitra teo dia efa hitako hoe nangatsiatsika ilay gel douche-tsika dia efa afaka ataoko ao anatin'ity zavatra ho asiako azy ity ampiasa entonnoir kely aloha amin'ity androany ity satria sao dia raraka daholo ilay izy zay dia vita tsotra kely nanao azy mino fa tsika ty zavatra natoraly aloha izany dia tena ho afa-po mihitsy amin'ity gel douche ity nandramako ilay izy noho ny vita dia vao mipetraka teo amin'ny tanako dia henoko hoe malefaka be mihitsy ilay gel douche dia na ny tanako ary rehefa vita ilay izy dia mandimandina kokoa noho ny mahazatra ohatriny ny fomba fikarakarana an'ilay gel douche satria maina be ny hoditra dia izay no mahatonga an'ilay hoe somary bebe menaka kely ilay izy ny ianao afaka asianao huile essentielle afaka asianao andreny arôme maro isan-karazany ireny dia izay ny androany ary dia manaraka indray bye bye